Fahampizatsika mbola resaka haiady izay ihany koa no resantsika resaka kickboxing kosa indray mpikatrika rovavy izay niaro voninahitra Madagasikara niditra ny fiadiana tompotaka ny eran-tany tanterana tany Italia hita amin'ny volana septambra ity ary no avy eo amin'ny faritra avaradrano iny nanadino azy ireo tsy izay ny fahifaratiana razana bahoaka sy mihoratina Andriamiarisoa ireo tompony andraikitra eny anivon'izany faritra avaradrano izany miteran'ezaka azy ireo ary nanolotra fanomezana azy ihany koa araka izao fanazavana izao zay eo anivon'ny commune kosa aloha zany dia hoe miezaka ny amin'ny lanjany izay vokatra azon'ireo zazy ireo zay ka isy lanonana ho karakaraina mba hametrahana an'ireo hoe ny fiarovany voninahim-pirenena ny fandehanana tany ivelany dia azadino ny fararaha-pirenena ary voninahim-pirenena narovana tany nodiventa ny ranomantsakaina raha resitsiny raha izay aty amin'ny faritra eo niveau section makasitraka ihany koa amin'ny ezaka nataon'ny ankizy malina fa isorana amin'ny fédération satria raha tsy nisy koa ny fédération tsy tantaratra ireny zazy ireny ka izay le fanomezana lanja zay zany mba amiko manokana amin'ny mahiavitra ary eo ihany koa mahadidy amanandraiky sa fitantanana tanàna dia miangavy mihitsy aho zany mba hijereny ny fitoram-panjakana ny zava-bita an'le reo zazy reo manokana mba metrahana ny toerana sy ny ezaka izay nataony. Ao amin'ny faritra avaradrano zany efa hita hoe misy fivoarana be le kickboxing satria ny solotenatsika foana izy miravavy zany solotena section avaradrano dia mitondra vokatra teo moa zany amin'ny farany any miora ohatra hoe sady nataony ny boxing fianarana ihany koa tsy amban-javatra porofon'izany na fahambaka teo izany zavatra zany nefa tsy vitako zasa mirehetra satria teo ihany fiaraha-miasa tamin'ireo maître de salle rehetrarehetra ny fédération ny mpanohana isan-karazany toy ny commune Sabotsynamena izay nanampy anay foana teo rehefa tondombaravarana izy dia manokatra foana ary isaorana anazy zany isaorana ihany koa ny fédération mbola mikatsaka ihany koa zay anefa ny ampitomboana ny isan'ny avy aty avaradrano tafiditra anatin'io ekipa nasionaly io ary mba hitondra vokatra ohatr'ireny foana.